Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompony izao rehetra izao. Very hevitra ve ianao? Izay indray ry havana no lohatenin'ity video manaraka ity. Misy fotoana eo amin'ny fiainana tena tsapanao mihitsy izay hoe very. Tsy hitanao intsony izay lalako ombana. Tsy fantatrao intsony izay tokony hatao eo anatrehan'ny toe-javatra anankiray. Iroso ve sa hiembotra, andeha sa hijanona, anao an'ity sa tsy anao an'ity zavatra ity, dia tena misafotofoto be ny ihany ny hevitra isan-karazany. Marary mihitsy ny andohanao mieritreritra ny amin'izay tokony hatao, nefa dia tsy hita ihany izay valiny, tsy hita ihany izay marina, tsy fantatra ihany izay tokony hatao. Manontany olona hafa ianao, manontany olona anankiray ianao, dia samy manome valiteny daholo fa valiteny mifanohatra ary tsy hitanao be ny ihany hoe inona ary ny tena marina ao anatin'izao toe-javatra izay iainanao izao. Lasa miferitraina, marary mihitsy ny sasany, marary endoha, miakatra ny tosidra, tratra ny depression satria nahoana very hevitra eo anatrehana toe-javatra lalovana anankiray. Natao anao ity video ity satria ao anatin'ny soratra masina dia nisy vehivavy maromaro koa mba very hevitra izay voasoratra ao dia inona ny nataony, ahoana ny nahazahoany fitsaharana teo anatrehan'izay fahaverezan-kevitra nolalovan'izy ireo izay. Andeny hojerevantsika ny tantara izay voasoratra ny amin'ny Lioka 4:20. Io tantara io dia miresaka ny amin'ny zavatra nitranga tao aorian'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Vao maraina be ny andro voalohany tamin'ny herinandro dia nisy vehivavy maromaro nandeha nakany amin'ny fasana anosotra menaka sy zava-manitra ny fatin'ny tompo. Rehefa tonga teo amin'ny fasana nefa andreo dia efa nisokatra ny varavarana ary tsy tao intsony ny tompo. Dia very hevitra ozy izy amin'ny 4, ary raha mbola very hevitra tamin'izany izy, very hevitra ireo vehivavy ireo, tsy hita intsony izay atao satria hoe lasaiza ny tompo, inona no nitranga teto? Nisy nangalatra ve ny faty? Nisy nanafina ve ny faty? Nisy namindra ve le faty? Sa inona no nitranga tato amin'ity fasana ity? Aiza ny fatin'ny tompo? Dia nandeha daholo ny ady hevitra samihafa dia nambara hoe very hevitra. Izany hoe lasa nisy fisalasalana, maizina ny tany aman-danitra, nisy zavatra tsy hita hoe inona no ombana, aiza no atao, inona no tanterahana teo amin'ireo vehivavy ireo. Dia inona ny zavatra nitranga? Ny rahan'Andriamanitra ny anjely. Nisy anjely roalahy izay ny rahan'Andriamanitra hiditra tao anatin'io fasana io dia nanontany an'ireo vehivavy ireo hoe nahoana no aty amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona? Tsy ato izy fa efa nitsangana. Tsarovy ozy ny teny izay efa nataony taminareo, fony izy mbola tany Galilia. Izany hoe nampatsahivina ireto vehivavy reto ny teny izay nataon'i Jesosy Kristy tany Galilia. No marian'ilay anjely tsara mihitsy hoe nisy teny anie efa nataony ianareo fony izy tany Galilia. Dia nilaza izy manao hoe ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo an-tanan'ny mpanota, omboana amin'ny hazo fijaliana ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Adinin'ireo vehivavy ireo izany teny izany. Tsy tsaroan'ireo vehivavy ireo izany teny izany ary izay fanadinona sy tsy fahatadidiavana ny tenin'Andriamanitra izay no tena fatiadoka iray lavaka satria izay no lasa mahatonga ilay fahaverezan-kevitra teo amin'izy ireo. Dia ambarana amin'ny 5 hoe dia nahatsiaro ny teniny izy. Tsaroany hoe way, marina izany, efa ny teny an'izay tokoa ny tompo. Dia izay no nahatonga azy ireo lasa nahita valiny teo anatrehan'ilay zavatra izay nampiady hevitra sy nampiasa saina na havery hevitra azy ireo tao anatin'ny fasana tao. Tonga dia lamina ny saina hoe izay izany ny valin'ity zavatra ity andao any amin'ny apôstôlitsika hanambara amin'izy ireo fa efa nitsangana ny tompo araka ilay fanambarany. Androana dia te-hitarika anao amin'izany koa satria be dia be ilay toe-javatra misy mahavery hevitra antsika. Tadidio ry havana ny teny izay efa nambaran'Andriamanitra taminao. Angamba mety hoe ny fiainatokantranonao mikorotana be mihitsy nareo mivady. Ary efa tsy hitanao intsony izay atao satria ny vadinao efa mangataka divorce, fisarahana. Na ihany koa efa tena manitsakitsaka anao dia efa tsy hitanao intsony hoe ahoana no ataoko, hiala sa hijanona, hisaraka ve sa hiaritreto sy ny toy izany. Dia very hevitra anao satria izay anontanianao tsy hitanao ihany izay marina ao anatin'ilay izy. Dia androany teny aminao hoe tsarovy ny teny izay efa nambaran'Andriamanitra taminao. Angamba mety hoe ny teny izay noraisinareo mivady fony anareo no hamasinina ny tokantranonareo.
tsarovy zany teny zany. Adinodinotsika manko reny teny reny. Dia izay no mahatonga antsika ho lasa tratran'ilay fahaverezan-kevitra tahaka an'io. Mety amin'ny lafin'ny asa no mahavery hevitra anao, na amin'ny lafin'ny fianarana ihany koa. Dia amin'ity an'io ty dia teny amin'ny hoe tsarovy. Ny teny izay efa nambaran'Andriamanitra taminao, mety hoe fony ianao no raisinao mpandray fanasan'ny tompo. Dia nisy teny manokana no fidinao, na nisy teny no raisinao. Na mety misy ihany koa teny fikasana izay nomen'Andriamanitra anao manokana mihitsy. Dia teny no raisinao. Tsarovy reny teny reny ry havana. Rehefa tojo zavatsarotra mahavery hevitra isika satria ny tenin'Andriamanitra no manafaka ny adi-tsaina lalina ao anaty ka mahatonga antsika hanana fitsarana. Indraindray misy teny izay apetratsika any amin'ny rindrina eny, ao amin'ny tranontsika ao, hatrany tokotany azy, eny amin'ny vavahady, dia tsitsika teny isan-karazany. Fa rehefa tojo olana isika dia tsy tadidintsika akory reny teny reny. Fa anio tsarovy ireny teny samihafa izay nambaran'Andriamanitra taminao reny. Dia raiso mifikira amin'ireny teny reny. Be dia be ny teny soratra masina haitsika tahaka ny hoe aza matahotra fa momba anao indro momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Fitiavana mandrakizay no ny tiavako anao sy ny sisa sy ny sisa. Aza manahy zanako sy ny asan'ny tanako adidiko ihany. Rehefa tonga nefa ny olana dia ohatrany hoe tsisy an'izany rehetrarehetra zany, ary izay le fatiantoka. Io fanadinotsika ny tenin'Andriamanitra io no mahatonga antsika tsy hanam-pitsarana ry havana. Nefa ahoana hozy Jesosy Kristy any amin'ny Jaona 1:12, raha mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo, na inona fa ho tonga aminareo zany. Io tenin'Andriamanitra io, sabatry ny fanahy io, ahafahanao mandresy ny zana-tsipika rehetra alefa ny fahavalo, mahatonga fikorotanan-tsaina, mahatonga fisalasalana, mahatonga tahotra sy fanahiana ao anatinao ao manoloana ny toe-javatra izay hatrehanao io. Ka raiso ny tenin'Andriamanitra, saintsainy ny tenin'Andriamanitra, dinio ny tenin'Andriamanitra, mifikira amin'izay teny efa nambaran'Andriamanitra, tazomy amin'ny tenin'ny Andriamanitra ry havana. Hoe Andriamanitra, ianao nefa ny teny hoe zanako sy ny asan'ny tanako dia adidiko ihany. Ny dikan'izany matoky an'izay teny izay fotsiny fa tsy asa saina be intsony manoloana ity asa tsy misy ity, fa zao ianao no miadidin'ny fiainako zany, anao zany ny fiainanay, dia izay ampiazay. Dia ho hitanao fa ho hamarin'Andriamanitra aminao tokoa ny teniny rehefa tena mahatoky sy mifikitra amin'ny teniny ianao. Ho hitanao fa ho aseho an'Andriamanitra aminao tokoa zany hoe heriny zany, satria raha mino anao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ny finoana ny ravana dia avy amin'ny tenin'ny Kristy Ny finoana dia avy amin'ny tenin'ny Kristy, ka ny tenin'ny Kristy izay toetra be dia be atao anatintsika no mitondra finoana eo anatrehantsika ka mahatonga antsika mahatohatra ny zavatra samihafa. Dia tonga antsika hanana fifaliana, fiadanana, fitsarana na eo ary ny zavatra sarotra samihafa izay lalovantsika. Rehefa nandrehan'izany teny izany ireo vehivavy ireo ka nahatsiaro dia lasa nandeha nakany amin'ny apôstôly amin'izay nanambara hoe zay tena nitsangana ny tompo fa tadidinay le teny izay nambarany. Misy valiny azo andikanana io zavatra izay mitranga amin'ny fiainanao io fa raiso ny tenin'Andriamanitra, dia fikiro ny tenin'Andriamanitra. Mety misy tenin'Andriamanitra io anatin'ny Baibola izay nitsipihanao manokana mihitsy, nolokoinao mihitsy, nafinaritra anao, efa mba nikasihan'Andriamanitra anao matoa voaloko. Fa rehefa tojo olana anao ohatra ny tsy hitanao akory hoe voaloko anao io tenin'Andriamanitra io, afadio ny Baibolinao dia jereo reny tenin'Andriamanitra voaloko reny, voatsipika ireny, dia hozy ianao hoe tompo isafidy hifikitra amin'ny teninao dia i tenin'Andriamanitra izay efa nambaranao tamiko ity. Fantatry ny fanahy masina hatramin'ny hoe tamin'izao datiny nanompianao an'io tsarovy. Ny fampianarana izay omenanao any amin'ny tambazotra tserasera sy any am-piangonana samihafa ireny dia mbola ho avy no fotoana tsarovy. Tadidinao fa tamin'izao daty nisy fampianarana ohatra zao nampaherezana anao. Andeha angataka ny fanahy masina, tsika hoe fanahy masina mampatsiahivo satria zany mihitsy koa moa ny asan'ny fanahy masina, mampatsiaro anatsika ny teny samihafa. Eo ampitoriana zao teny zao eo ampanaovana zao fampianarana zao dia misy tenin'Andriamanitra tsy maintsy miverina ampatsiahivo ny fanahy masina ao anatinao. Dia angatantsika ny fanahy masina ampatsiahivo ny teny samihafa fa mora manadino ny tenin'Andriamanitra isika. Raha tenin'olona, teny fantrahonana, raha teny foana sy ny ohatrany dia mora tadidy ary tsy mety afaka ao anatin'ny fotsika, fa rehefa ny tenin'Andriamanitra dia tena ataony ny devoly mihitsy ny fomba rehetrarehetra izay anesorana ny teny eo anatin'ny fonao ao, satria fantany farany toetra ao anatinao ny tenin'Andriamanitra
dia tanteraka ilay teny hoe raha mitoetra anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona na inona. Androany ary avereno apetraka amin'ny toerana tokony hisy azy ny tenin'Andriamanitra dia ho hitanao fa ahita valiny ianao eo anatrehan'io toe-javatra izay sarotra lalovanao io. Tenin'Andriamanitra ary havana raiso ho sabatra ny fanahy dia mahireza ny tompony hampaherentsika amin'ny alalan'ny teniny izay ampitondrain'ny mpanompony mba ahatonga antsika hiaina amin'ny fiadanana fa izany ny sitrany ho anao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.